sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Jereo ry Andriamanitra ampanasoanay, todio ny tavan'i Kristy zanakao. Andro ray ao ankianjanao dia tsara noho ny arivo lavitra anao. Faly miarabantsika jiaby magnaraka izao fandaharagna izao. Alahady faharoapolo tsotra mandavantaogno no ankalazaintsika amin'ny ity alahady ity. Tolona ambony vatolampy ny fiainana izay manao tanan tsy vinitra no vakiloha. Zegny no FDB izay arosony eglizy ho atsika amin'ny izao alahady tsotra faharoapolo zao. Vakiteny telo araka zegny no atolotry ny eglizy ho antsika, afantsika mandiniky sy mandray ary miaigny ny afatr'Andriamanitra mandeha amintsika ary dia andeha atsika iaraka iaino zegny tenin'Andriamanitra zegny. Vakiteny masina voalohany, bokin'i Jeremia mpaminagny toko fa 8:30. Tamin'ny andro nanaovana fahirano any Jerusalema dia niteny tamin'ny Sedesiasa mpanjaka ireo lehibe ny tana any Jeremia tao ankianjan'ny tragnomezigny nanao hoe: oka ovonona io lehilahy io fa mampiraviravitagnana ny lehilahy mpiady sisa eto an-tanàgna mba amin'ny vahoaka rehetra izy amin'ny teny lazainy aminy. Fa tsy mba mitady izay ahasoa ity vahoaka ity io lehilahy io fa izay ampididoza aminy ihany. Ka hoy Sedesiasa mpanjaka: anananareo fahefana izy, fa ny mpanjaka tsy mahefa na inona isakanana anareo. Dia noraisin'izy ireo Jeremia ka nampidininy tao andavaky ny Melkiasa zanak'Andriana ao ankianjan'ny fiambenana. Mahazaka no nampidinany an Jeremia tao andavaka izay tsy nisy rano fa fotaka ihany, ka nilentika tanaty fotaka i Jeremia. Dia nivoaka avy tao an-tragnon'ny mpanjaka i Abdemeleka ka niteny tamin'ny mpanjaka nagnano hoe: ry mpanjaka tompo, ratsy ny nataon'ireo olona ireo tamin'ny nitondrany toy izany an Jeremia mpaminagny, fa nampidininy ao andavaka izy, ho faty mosary ao ihany izy, satria tsy misy mofo intsony eto an-tanàna. Dia nanome teny any Abdemeleka Etiopiana ny mpanjaka nanao hoe: mangala olona 30 lahy etona iaraka aminao ka ampakaro i Jeremia mpaminagny avy ao andavaka, dia ny mbola tsy maty izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana Andriamanitra.
niandry aho ka niandry ny tompo ka niondrehany no henoy ny talaho ny vavako nasiany hira vao fiderana ny Andriamanitsika tsy sitrakao ny sorona sy ny fanatitra no sokafanao manko ny sofoka tsia tsy misy ilainao izay sorona dorana sy fanonerana ka hoy aho hoe inty aho taminy toriko ao am-piangonam-be ny fahamarinanao fantatrao ry tompo tsy akomboko ny molotro tsy afeniko ato anatiko ny fahamarinanao ambarako ny toetra mahatoky sy famonjenao tsy takonako amin'ny fiangonam-be ny hatsaram-po sy fahamarinanao. Salamo 5:3. Vakteny masina faharoa taratasy ho an'ny kristianina Hebreo 12:20. Ry kristianina avagna, no isika voahodidin'ny vavolombelogno zavon-tany dia oka koa isika anesotra ny zavatra rehetra mitambesatra amintsika sy ny fahotagna izay nanarona antsika ary azakazaka amparetagna amin'izao fifaninanana azakazaka naroso antsika izao mibanjina ny Jesosy filoha sy mpanefa andavany sy antsakany ny finoana izay nahazo ny fidy ny afaliagna natao teo anoloany nefa naleony ny atry ny azo fijaliagna sy tsy nitandro henatra koa ary efa mipetraka eo ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra. Hevery fa niatra ny famelezagna mafy nafitsiky ny mpanota taminy izy mba tsy hoketraka ny fanarian-toky ianareo tsy mbola niady nanotry ny ota hatramin'ny fahalatsahany ranareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Izao no lalagna sy famarinagna ary fiainagna hoy ny Tompo, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Alleluia. Evanjely masigny nisoratany Masin-Luka 2:20. Tamin'izany andro zany i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe: tonga any piafo ety ambonin'ny tany aho ka akory ity faniriako mba hiretany zany sady ary managna batemy anaovana batemy ahy koa aho. Ka ory manao ahoana aho ambara-pantanteraka izany? Moa ataonareo fa tonga hitondra fihavanagna ety an-tany aho? Tsia hoy izao aminareo, fa fampisarahana aza. Satria hatramin'izao raha olona 5 an-tragno iray dia ifanao andaniny ka ifanotra ny 3 amin'ny 2 ary ny 2 amin'ny 3, ny ray amin'ny zanaka ny lahy ary ny zanaka lahy amin'ny rainy, ny reny amin'ny zanany vavy ary ny zanaka vavy amin'ny reniny, ny rafozam-bavy amin'ny vinantony vavy ary ny vinanto vavy amin'ny rafozany vavy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.
ry kristianina havana amin'izao alahady 10 mandavataona izao dia somary sahirana isika mandeha ny tenin'Andriamanitra satria toa mifanohitra amin'ny eritreritra mahazatra sika satria raha matetika ny teny ampiasainy Jesoa dia ny fitiavana, ny teny ampiasainy Jesoa dia fihavanana, ny teny ampiasainy Jesoa dia fiadanana, asambarana. Nefa ao amin'ny evanjely voandrenesika teo dia toa mifanohitra amin'izay no ensika, ary sy ao amin'ny evanjely ihany aza fa amin'ny vakiteny anankitelo erisetra etraketraka no azo lazaina hitambaran'ireo vakiteny ireo, satria i Jeremia dia azo lazaina fa voetraketraka ary edivan'olona ary mifanohitra amin'ny eritreritra, ary ny anjadian'izany erisetra izany izy ary dia tady ovonon'olona aza. Ao amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasy ho an'ny kristianina ho an'ny Hebrio dia manambara an'izay any koa etraketraka violence, ary i Jesoa mihitsy araky ny voalazasika teo no manambara ao amin'ny evanjely hoe sy tonga hitondra fihavanana aho fa fampisarahana azy, tonga hanipy afo eto ambonin'ny tany aho ka akory ny faniriko. Hafahafa izay teny izay satria araky ny lazaisika teo i Jesoa dia ilay mpanjakany fiadanana, tonga izy ampiavana, nanolotra ny ainy ampiavana. Izay indrindra ry kristianina havana, sy hoe hitondra ampiady i Jesoa sanatria izany, sy izay no ambaran'i Jesoa raha miteny amin'io izy, na hoe misy an'izay etraketraka izay, na misy koa an'izay fanapotehana izay, sy izay araky ny eritreritra sika zay ny tiany Jesoa ambara, fa eo anatrehany fandindra fantatra sika fa efa eo anivo ny fandaliana-pinoana isika amin'izao mandavataona izao, dia sy maintsy misy safidy atao isika, ary dia izay safidy izay no azo lazaina fa karazana afo mandoro zay sy maintsy andalovana, ary dia izy eo amin'ny lakroa no mampisaraka an'izay, ary izy no azo lazaina fa victime farany an'izay, ary vokatry ny fahotansika io, ny fahotana izay diso lalana i Adama sy Eva dia nanotaka ny safidy ny fahotana, dia hitasika ny vokany. I Jesoa kosa nefa tonga eto anivosika izy ampiavana, ka anjarasika kosa nefa no misafidy, ary dia izay le hoe manipy afo manadio atsika. Ilay safiditsika zany tsy maintsy manadio, sy azo tao zany no misabaka sady aty, ary ny fisaraham-bela sy azo tao fa tsy maintsy mazava, ary izay fahazavana izay no manavaka toy ny afo. Ny safidy zany no mahatonga an'io, ary zay ny dikany batemy izay anambara hasika an'izay safiditsika izay, ka sady ho ary no aty sy azo atao zay, ary ao anatisika ao zany dia misy erisetra, ary eo anivon'ny fiarahamonina koa vokatry n'izay safidy zay dia sy maintsy misy mandoro. Na dia ao an-trano, io le voalazan'i Jesoa, raha olona 5 ao an-trano dia ifanao an-daniny, satria lay safidy tsy hoe i Jesoa mampiady sanatria izany, tsy hoe ny fivavahana no mampiady, fa indrindra amin'izao taonan'ny famindrapo izao dia sy izay misy ny tanjona, fa toy ny
lefina maranitra mampiavaka zany ka izay fiavana izay no miteraka an'izay ao anatisika ao asaloha ka sy maintsy misy fanapahan-kevitra sy safidy fosiny anefa fa sy maintsy misy fanapahan-kevitra irosona ka izay fanapahan-kevitra izay no batemy lazain'i Jesoa lay fanapahan-kevitra irosontsika alalindalina koa ary Jesoa araky ny voalazany taratasiny Hebrio no nanatanteraka an'izay izy nahazo ny fidy ny hafaliana nrendrarendra zany nefa naleo niarotra ny azo fizaliana sy mitondra ny enatra koa ary izay lalana ny fidianan'i Jesoa izay ihany koa no sy maintsy safiditsika sy nrendrarendra mitondra amin'ny hafaliana mandalo sy miserana fa sy maintsy miala miakatra ambonimbony kokoa zany isika ary sy rehefarehefa amin'ny tany fa itakatra ny soa sy ny sara avelasika zay rehetra manavesatra sika ka ahafahasika ihany koa iompona amin'ny Jesoa ary hitasika fa i Jeremia ao amin'ny vakiteny voalohany dia nisedra an'izay ka anjarasika koa zany amin'izao androsika zao mety ho mafy zay mety ho mora zay fa matokisa nefa fa nandresy Jesoa ka lay fandresen'i Jesoa miampy ny safiditsika no mitondra sika amin'izay tena fiadanana marina ary ny tena asambarana maharitra ary dia izay no irisika ary dia izay no mahatonga sika milaza hoe miaraka amin'ny mason-dahapôly sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ahafahasika ary mametraka an'izay safidy zay ary miroso anatanteraka an'izay ary ahafahasika ary ho tonga ho fahazavana sy fanasina eo amin'ny mpiarabelona amintsika ahafahasika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka amin'izay sisy avakavaka isony satria efa nodoran'ny afo-pitiavana satria izay manko le afo lazain'i Jesoa eto lay fitiavana afo-pitiavana dorony ny afo-pitiavana lay famindrapon'Andriamanitra ka miombona levona ny rasy levona ny herisetra levona ny etraketraka ka zary fiarahamonina ao anatin'ny rariny sy ny hisiny ao anatin'ny fihavanana ao anatin'ny fiadanana marina ary dia izay tokoa no angatahtsika ary amin'ny Jesoa amin'izao alahady 20 mandavataona izao ka izany andevona ao am-posika ao tokoa amin'ilay afo-pitiavana ny herisetra izay la herisetra sy ny fakapanahy izay mahadiso lalana sika fa mba hipetraka tokoa ny tena fahamarinana hipetraka tokoa ny tena rariny sy ny hisiny hipetraka tokoa ny fiadanana sy ny fahamarinana ary ny fihavanana araky ny nampianarin'i Jesoa asika aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho antsika sandrivaky
siasantsika miaraka aminy fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu